Fahalmerabantsika isa-tokantrano manaraka ny fandarana dinika hifantoka amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny ankapobeny sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ity fandarana dinika ity androany fa intsika atao anatin'izany moa ny ben'ny tanànan'ny commune ambanivohitra Ambohitrimanjaka dia Andriamatoa Iadjason Randriamanalitsoa faly miarabanao Andriamatoa ben'ny tanàna tonga soamatsara eto amin'ny fandarana dinika. Faly miarabanao koa Joël dia mankasitraka indrindra sady misaotra ny fanasana amin'izao fandarana dinika izao izay hevena hoe maro mpanaraka tokoa amin'ny televisionantsika dia misaotra indrindra ny teknisianina mampita ny feo sy mampita ny sary any amin'ny isa-tokantrano ary dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra indrindra ho an'ny vahoaka n'Ambohitrimanjaka sy ireo mpanara sy mpiasa ao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Araka ny voalazako tao resaka ny momba fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra isika Andriamatoa ben'ny tanàna Ambohitrimanjaka izany aloha taona vitsivitsy lasa izay nalaza tamina resaka hafa mihitsiny amin'izao fotoana izao efa niova ny fandehan-javatra amin'ny ankapobeny mifatoka kokoa amin'ny resaka fampandrosoana ny commune amin'izao fotoana izao fitsinjaram-pahefana hoy izy anisan'ny commune matsapa ve ianareo hoe misy an'izay fitsinjaram-pahefana izay misy ve ny fanampiana anareo amin'ny ankapobeny mba ahafahana miatrika an'izay hoe fampandrosoana amin'ny ankapobeny izay Andriamatoa ben'ny tanàna. Ya mizara roa le fanontanianao angamba tonga dia hitsy le izy hoe amin'ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana na décentralisation tena izy raha eo amin'ny lafiny fitantanana aloha zay matsapa ihany hoe misy ny fitsinjaram-pahefana satria tena petraka tsara araka ny lalàna fean'ny fitantanana tanàna maha-commune azy Ambohitrimanjaka fa raha amin'ny lafiny anankiray tena marina moa zany hoe niova kely ny tantara satria tao anatin'izay hoe tamin'ireny ny adina tena Ambohitrimanjaka tamin'ny atolona momba ny tanamasano ireny azo lazaina hoe matoa nisy tolona tao matoa nisy ady tao dia azo lazaina hoe tamin'ireny dia efa natsapa hoe tsy dia nisy loatra fitsinjaram-pahefana tamin'izany ny antony dia satria tanàna mahaleo-tena manana maiza azy Ambohitrimanjaka manana fananana izy afaka mifehaka nefa ireny zavatra nisy na izany hoe ny ady zany vao afaka nandray anjara vao afaka nazo an'ireny fiazomana ny tambarina Ambohitrimanjaka tsy ho lasa tanamasano ireny zay zany lafiny anankiray. Lafiny faharoa koa dia zao hoe eo amin'ny resaka fitantanana aloha hatreto hatramin'ny nandraisana ny fitondrana herintaona sy fito volana eo zany zao natongavana teo fitantanana tanàna Ambohitrimanjaka raha ny fitantanana azo lazaina hoe manana ny endriny manokana ihany hoe manana zay fitsinjaram-pahefana zay fa raha amin'ny lafiny anankiray kosa resaka fampandrosoana sy hoe resaka subvention na fanampiana amin'ny mahavondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana tena ifotony amin'ny resaka fampandrosoana ny commune dia azo lazaina hoe tsy manana ihany zay satria hatreto tenenina aminao zany Joël hatreto zany zay mbola tsy nisitraka an'izany hoe fanampiana subvention avy any amin'ny fanjakana zany na dia subvention amin'ny resaka hoe budget de fonctionnement eny ihany namana atsiaroa mety mandray mety mahazo commune sasatsasany fa Ambohitrimanjaka sy ny namany aloha ary maro ihany notarainy hoe mbola tsy nahazo an'izay subvention avy any amin'ny fitondrana avy any amin'ny mpiay ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ifotony zany dia mbola betsaka ny tsy nahazo zay resaka zay zany zay dia mbola hatreto mbola tsy misitraka an'izay raha zay natao hoe décentralisation zany dia mandringa ihany ny atsasany misy ny décentralisation ny atsasany tsy manana an'izay fa kosa resaka fanampiana fambaro zany aloha hatreto dia resaka ny fanampiana amin'ny comité local de développement na CLD ny vanarana moa izy io amin'izao fotoana izao iny zany zay dia efa nisitraka ny CLD tamin'ny taona 2010 sy 2010 taloha nandraisana fitondrana moa zany dia niraisana taty amin'ny taona 2010 tamin'ny androny natongavanay teo amin'ny fitondrana fitantanana tanàna Ambohitrimanjaka zany fa ny subvention ny 2010 koa zany vao teo amin'ny 2 volana teo zany zay nandraisana sy nisitrahana an'izay avy any amin'ny fitondram-panjakana izy ireny moa zany dia ny solombavam-bahoaka vao fidy ao anatin'ny distrika no mitantana sy manome
andeny fanampiana momba ny CLD reny zay ambara moa zany fa fitantanana vola de any amin'ny chef district fa zay mandrindra ny hoe inona marina tena tokony ampiasaina ty vola ty de ny solombavambahoaka voafidy ao anatin'ny district de efa anisan'ny sitraka an'izany zay fa zatra na tsara ny CLD iny fotsiny zany tamin'ny fotoana ty de mbo hoe commune tsirairay avy samy nametaka hoe reto ny zavatra mba ilainay am'le resaka fanampiana amin'ny CLD mba hafanay manao asa ao anatin'ny commune hafanay mba mijerina de kely ary izy ireny hoe mamea an'le fampandrosoana avy amin'ny CLD ho an'ny commune tantaninay amin'ny mabeny tanàna ny Randriamanalitso Iadjason inona ny hitanao hoe mety hoe tokony hoe atsaraina kely amin'io resaka fitsinjaram-pahefana io mba hoe tena hoe sitraka an'le izy amin'ny ankapobeny ny mponina ao anatin'ny commune indrindra fa commune ambanivohitra oatra nareo ny voalohany aloha zany hoe tena zara tokony atsaraina aloha zany amin'ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana raha mampitantana commune Ambotrimanjaka anay de zao zara jerena tena te hijery fampandroana ifotony de tena zany hoe ny fitondrana fohy be na zay miahany vondovahoaka itsinjaram-pahefana fantatsika ministera miahany zany de ara-teknika zany de tokony mijery any fotony hoe tena inona marina moa ny tena mahateriterin'ny commune inona tena manahirana amin'ny resaka fampandroana eny fotony eny zany de mba hoe miankina am'izay zany no heverina hoe mba hanaovana miankina avy any amin'ny budget mpanjakana mihitsy amin'ny vondamoaka itsinjaram-pahefana mihitsy zany jerena mihitsy hoe isaky ny commune hoe ty commune anankiray ty manana mponina zao manana velaran-tany zao ny tena fototra iorenany fampandroana sy fivelomana fiarin'ny mponina ao anatiny inona zany tokony hafana manampy azy akoatran'izay ezaka ataon'ny commune eo atoerana amin'ny resaka fampidiram-bola ny eta sy ny ampatsena sy ny karazany zay mihitsy zany hitako hoe heverina hoe mbola tsy ampy ary sahirana ianao mitantana commune anankiray am'izao fotoana vaninandro iainantsika anatin'ny fahasarotan'ny fiainan'izao sahirana ianao satria tsy maintsy jerenao daholo zany lafiny rehetrarehetra ny karaha-mampiasa ny fanatsarana ny fampandrosoana ny filan'ny mponina andavanandro jerenao daholo zay nefa zay rehetrarehetra zay zay zavatra mety ao anatin'ny commune ihany tantaninao ihany no hafana mampandroso sy mampandeha an'izay asa rehetrarehetra zay de zay no zavatra tena hoe tiana hitako hoe tsy ampy aloha hatreto amin'ny fitantanay za mino fa horen'ny tompon'andraikitra moa zany hoe raha tena tia-pandroso ny firenentsika de aloha tena mijery fotony tsy misy afa-tsy ny commune zay ihany efa fantatsika zany ho anatin'ny rafitra rahantsika manina eto amin'ny firenena tsy misy afa-tsy ny commune aloha zany raha jerena tsara ifotony hoe inona ny zavatra materiterin'ny commune inona ny filan'ny commune inona tena zavatra ilaina raha resaka hoe fampandrosoana na ara-sosialy na ara-toekarena de heverina hoe raha izay no zay ny zavatra misy hoe rahana manana amin'ny mpitantana commune eny atoerana de heverina hoe mandeha ho azy any resaka fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny fanjakana hita taratra ihany tatato hoe nisy fomba fitantanana novainareo zay mahakasika ny hoe fiainan'ny mponina andavanandro ohatra hoe ny resaka fizarana fisotrondronoana angambany moa izy zay le nisy fanovana kely nataonareo reny ve zany ohatra reny fanovana tsy kelikely zay hoe entinao amponina reny ezaka avy aminareo manokana ve reny sa hoe fiaraha-miasa tamin'iza sy izy avy na ahafahana hoe mba mitondra fanampiana ho an'ny mponina Ambotrimanjaka ohatran'ireny tena marina mihitsy zany Joel ny zavatra voatsikatra aloha tamin'ny herintaona moa zany terana toana ny fony tena satria ny olona mpisotro roa eny Ambotrimanjaka zany de sady ray aman-dreny reny no zoky havana daholo mpiaramonina tamin'ny herintaona zany efa nisy ny confinement tsy maintsy mandray fisotrondrononina ny beantra teny Ambohidratrimo na tetety Antananarivo de tamin'izay fotoana zay tsy nisy mihitsy zany ny fiara-pitato de tonga tao ny ankamaroan'ny olona inona no atao mba izava fiarakodia spesialy ndraiky nefa tsy satria lavitra kaiky iny Ambotrimanjaka Ambotrimanjaka sy Ambohidratrimo sy Antananarivo de teo zany tsirinin'ny hevitra de rehefa hita moa zany hoe afaka manao an'le kesy mobile ihany ny fitantanam-bola eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany hoe ny trésorerie eto Madagasikara zany de nisy ny fifampiresahana de zatra ny takiny taminay zany hoe resaka trano sy afahandrareo manao an'le kesy mobile mitongavany eny de nanezahan'ny commune tena ezaka madio mangarangarany commune no nanao an'izay mba ahafahan'le olona zokiolona misitraka an'izay fisotronoronona zay eny atoerana satria misy fiatraikany be da be amin'ny fiainam-bahoaka zany
satria ny olona antitra anankiray tsy maintsy arahana olona anankiray ny na le zanany na novadiny na zafikeliny tsy maintsy angazeny amin'io anatin'ny ray andro tontolo mialana izy amin'ny telo andeha ilatra ireny ambodratrima izy milahatra fitsinonono mamonjeny izy amin'ny dimina amin'ny efatra maraina de eritreretan'izany hoe ny fahavoazan'lay olona ny andro lany iny a sy ny fotoana veriny amin'ny resaka tokony anaovany asa mandrarany aloha ho an'le manaraka fotsiny iny ho an'le be antitra koa de eritreretan'izany hoe fahasairanany a sy ny mifetraika ny ara-pahasalamana mety mahazo azy de zay no mba hitahitanay a de mifanojo moa zany zay de niezaka zay hoe zao ny zatra takinay aminareo fotodrafitra asa aloha trano de nanamboatra nisy tao zay a de nana tsara de nana avao de tona fitaovany kosa ny tahirim-bola mpanjakana niara-ny asa taminay zay isorana be da be azy fa de tsy nisy moa zany vadiny nanoriana hoe vola noranina tamin'ny fiaraha-miasa tanteraka slavrary izy a de am'izao fotoana zao zany efa nysatarina tamin'ity volana septambra ty a manana 5 andro isam-bolana zany komina Ambotrimanjaka andraisan'le olona misotronona ny karama ny fisotrononona eo amin'ny komina Ambotrimanjaka de manomboka amin'ny fahafolon'ny volana itsahana moa zany de 5 andro a ngarangidy be zao a mandray a ny fisotrononony adita hoe efa mba milamina de efa vita zany zay a zay kesy mobile efa mipetraka eny Ambotrimanjaka zay a ezaky ny komina madio a mangarangarana zany niaraka tamin'ny tahirim-mora-panjakana zay nametraka ny fitaovana sy ahafahana manatanteraka zay a fizarana fisotrononony reo olona be antitra reo a eny amin'ny komina Ambotrimanjaka mety firy eo reo zokiolo reo raha ny fanasana nataonay zany a manodidina eo amin'ny 300 eo izy eo Ambotrimanjaka zay sy ny manodidina fa atretra zany misitaka aloha zany a de navita ny taratasy ara-dalàna famindrana nanao famindrana io eny moa zany a ny taratasy ny pitsipitsy ny administrateo rehetrarehetra de ndrareo a ampiandraikitra ny fisotrononony ihany de eo amin'ny 200 a eo zany zao atretra no misitaka an'izay fisotronono zay a eny Ambotrimanjaka anisan'ny zavatra nanamarika ny ainan'ny komina Ambotrimanjaka koa tamin'ny heritaona ny resaka olana eo amin'ny rano fampidirana rano nefa ny a maro reo mpiompy sy mpamboly eny amin'iny komina iny Andriamatoa ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao a hiditra ho avy indray ny fotoam-pahavaratra ny ranon'ny kopa ohatra ny efa meritra inona ny fomba hiatrehanareo indray a ny fotoam-pambolena vaovao zany amin'ity taona faraparan-taona ty marina tokoa zany zao hoe ampisahivina tsara aloha fa Ambotrimanjaka moa zany manana ny tambariny io izy arivo a sy 4 alina hektara be zao tambarina Ambotrimanjaka ary io tambarina Ambotrimanjaka io zany a io zany moa de teneniko foana io zany tena fiarina na fivelomany vahoakana Ambotrimanjaka zay miisa 4telopolo 7telopolo sy 700 sy 900 sy 400 am'izao fotoana zao zany efa mananika any amin'ny 5 alina any zany ny mponina Ambotrimanjaka am'izao fotoana zao ka ny 900 ny mponina Ambotrimanjaka zany de mivelona sy miaina amin'ny tambary io azava kely aloha de aveo mamala zay fanontanianao zay Ambotrimanjaka zany fiarina amin'ny ankapobeny de ny tambary vao manomboka miditra zany a ny rano eny tambarina Ambotrimanjaka de zao avy ny zavatra hoentiny eo voalohany indrindra aloha hoe mandava-taona zany de misy pikarama isan'andro ao zay mikarama manodidina 7 farafambaniny isan'andro eny voakana Ambotrimanjaka de eo zany resaka hoe fanetsahana fihavana vary fiasana tambary fanaovana valapary fitaomana ketsa fitaomana zezika sy ny sisa zay ny anankiray zany hoe tsy ny fambolena vary tsy manana tambary mamboly vary ihany zany kory no mivelona sy miainao fa reo pikarama isan'andro reo a de mivelona sy miaina amin'ny tambary koa io mety misy tsiponina avy any Ambotrimanjaka misy tsiponina vary Ambotrimanjaka misy hoe mifanila ohatra ny avy any Metetosika zao rehefa tonga fotoana fanetsana tahaka an'izao de misy mpanetsa avy any Metetosika ary vao manodidina iny fa izay ara taloha ara de avy any Fianarantsoa Betsileo avany mihitsy a no mikarama sy mitombo manetsa teny komina Ambotrimanjaka de eo zay eo koa nefa raha vao manomboka miditra ny rano de reo mpiompy gana kely Ambotrimanjaka zany efa miompy gana tsy mba hoe gana 3 na 2 fa gana manjato no mpian'ny olona hitsinjovany a fianakaviana ray io maintsoatra sy ny fivelomany amin'ny ankapobeny ampianarany any zanany a ahafahany miay a ny fiainanao tokantrano hoe fitsaboana sy ny sisa de ao ny fiompiana ganakely de fiompiana gisa fahatelo manarakarak'izay koa no koa zany olona mivelona sy miaina amin'ny resaka trondro fotsiny vao mity ny rano iny a
manomboka any volana novambra any a de marobe any olona misitraka sy miaina mivela amin'io resaka zanaka trondrio ao zany mpaniaka mpamofo a ny mpanarato de ao amindaniny zay re mapakatra de misy ko zany a ny olona velona miaina amin'ny fivarotana trondro fotsiny zany trondro nambotro mandraky zany raha miakatra ty asotry ny manodidina zao elona ka ifandrombany olona zany satria ny rano a madio a ny trondro eny zany de azo antoka hoe madio de ohatran'izay ko ao koa ny fanaovana briky sinsisa zany zany hoe miodikodinao foana zany le fiainana ambotro manjaka hoe zay tsy mikarama isan'andro a velona amin'ny trondro zay tsy mivelona amin'ny trondro velona amin'ny fiompiana zay tsy mivelona amin'ny fiompiana velona amin'ny fambolena vary zay tsy mivelona amin'ny fambolena vary zany a velona amin'ny fanaovana briky de zay natao hoe karaha vao ratsy le rano satria ny vary aloha no aketseny zany raha vao ratsy ny rano a fanetsana vary aloha de rehetrarehetra hoe zany misy fiatraikany daholo tena marina tokoa tamin'ny etoana zany zao zay a niezaka nampita ny rano ara-potoana da nendrika le atao hoe calendrier de agricole iny de nihita ny rano fa tsy ampy ny rano de nisy tambary a teo amin'ny 2 hectara teo zany tsy voaketsy fa isaonana n'Andriamanitra moa zany hoe taty amin'ny rotsakorana be da be taty afaraparana taty afaka nanetsa ihany ny olona de nisy vokatra ihany azo de amin'izao fotoana zao zany zao efa manomboka mampiditra rano ambotro manjaka araky ny fahafantatsika moa satria aza avaina ny vahoaka nambotro manjaka mihitsy zany ny kanalina zany fampidirana ny rano mialo eo amin'ny prizina ny taboka ny barazy de afa vita ara-dalàna zany nandaniny fa ny commune vola manokana koa zany nandanina hatrany 30 tapitrisa ariary maherikely tany a da fananana tsara ny fampidirana rano mialo amin'ny taboka moa filazana azy na ny prizy zany eo amin'ny barazy atsapanina ny anankiray de efa mita zany zao ny rano fa saingy efa nazavaina na ny apipa na ny jirama zany de efa nampafantatra hoe kely ny rotsakorana tamin'ity taona ity a sy tany afaraparany taona 20 zany noho zany a kely tahaka an'izay keo ny tahiry rano a tadia tsy azo mpaniry de io rano ampidirana ny etsana ho anambotro manjaka io a tsy anambotro manjaka rery nambotro be tsy fiomborana ary akadimanga ihany no misitraka an'io fa na ny atakavanany kopa iny be tsy mitatatra ray manontolo iny a hatrany laniera zany dia misitraka an'io ranony kopa avy any tsy azo mpaniry koa miaraka ny tambarina ambotro manjaka sy ny manodidina ao koa nefa ny jirama fampidonana ny rano ao koa ny jirama amin'ny rano fisotro ny vahoaka n'Antananarivo de io zany tsy njaraina isa-taona zany hoe nanomboka tamin'ny 13 septambra teo zany zao zay napiditra rano tena izy a ho an'ny fanorana rano anetsana ny tambary de ao anatin'izay hoe 15 andro any ny anjaranay tapitra ny 15 andro a de makatyakavanany kipandray amin'ny fanetsana laniera sy ny be tsy mitatatra iny a ny rano de ao anatin'izay koa nefa tsy maintsy tatany jeramako io a ho rano fisotro de zay zany no avadibadikeo zany hoe raha no izy zany hoe mba irariana fotsiny hoe mba ho tahin'Andriamanitra hoe mba misy fitiavan'Andriamanitra hoe nirotsakorina mba ho lasa loha de ho lasa betsaka fa ny rano tsy tsaraina anetsana zany a kelikely ihany amin'ity taona ity fa nisaonan'Andriamanitra hoe vavita somatsara tomombana fampidirana ny rano anondraka makany an-tambary miala amin'ny barazy na ny any akotrana na ny any aprika na ny eo atsapanana ahafahavoaka manetsa arak'izay rano mety ho avy a sy azo tatanina ampidirina amin'ity taona ity zay marena hoe kely ihany a raha mihoatra misy ataona fa de zay nyezahana zay mba tsy ho verivery eny an-dalana tsony zany le rano fa tena hoe zay rano miditra avy any amin'ny barazy a avy any amin'ny kipana avy any amin'ny sisoany tonga de mivatana mba handrana ny tanimbary mety raha hoe totosa tsara ve ny fanondranandreo tanimbary reo tena ivoatra araky ny tokony ho izy ny commune n'Ambotro Manjaka raha nieritreretra ao satria fahitany olona anazy Ambotro Manjaka zany marina fa commune ambanivohitra fa ohatrany misy trano finenana goavana sy ny sisa de me sadasada ihany le tanàna ndraindray hoe tena ambanivohitra ve sa ambony vohitra inona marina ahoana no mety voatran'izay atsoatsy Andriamatoa be ny tanàna satria amin'izao zany ny valopolo-isan-jaton'ny mponina de mivelona amin'ny tanimbary io fa le voatrany le izy manao ahoana ya marina mihitsy zany azy adirina aloha zany fa Ambotro Manjaka zany a eo amin'ny 1 kilometatra izy raha mialo amin'ny gara raha miala ity akaikaiky ny 67 andotam-pianaka izy zany tsy misy afa-tsy ny 10 na 20 kilometatra ary miala avany Ambotro Manjaka mahazo aty Antananarivo zany manomboka eny amin'ny Skordik eny a mahazo ny tanàn-dehibe faritra ny tanàn-dehibe Antananarivo renivohitra zany de tsy misy ny embouteillage de zay mahatonga n'le tanàna mivoatra vetivety mihitsy hoe le tanylegoavana lasa ny olona be da be ny olona zany no mividy tany eny ary amin'izao fotoana zao zany de betsaka mihitsy zany tsy zanaka tsy teraka teny Ambotro Manjaka intsony a fa manana sy manorom-ponenana
eny Ambotrimanjaka fa niteraka Ambotrimanjaka zany zay mivatra tany ho an'ny vahiny anaovan'ny fanorenana sy anaovan'ny zavatra hafa de mijanona ho Ambotrimanjaka foana mijanona amin'ny fiainany hatramin'izay fa ny zanany aty ariana kosa zay nianatra ka nanana ny diplômana de nanana asa hafa reny zany no miparitaka manerana Madagasikara ary misy arany a ny ampitan-dranomasina fa reo a mpamboly sy mpiompy mijanona hatramin'izay reo a de mbola mijanona sy mitoetra ao foana atreto zany zany hoe Ambotrimanjaka zany ininona hoe fijerin'ny olona aloha amin'ny resaka fandrosoana maharaka izy a fa mampianatra zanaka Ambotrimanjaka ary manana manam-pahaizana maro Ambotrimanjaka fa mpamboly ny dadanay zany zao a ny raitapo aminay ireo olona rehetrarehetra manodidina mijanona mpamboly foana izy fa zay lasa de mandeha fa io famboleny mihitsy a no iariana mba ahafahana mampianatra zanaka ahafahana manao zatra maro a samihafa zany hoe na io ary ny fanontsoana be da be a zay ianina tsy ansitrahana Ambotrimanjaka eo foana koa mijanona ny fiarin'ny tanimbary de tsara ho an'ny Ambotrimanjaka ve zay ohatrany hoe fiovanjavatra kely sy fivoaran'ny fomba fiainan'ny olona sy ny fomba fijerin'ny mponina zay misy mahatsara azy ihany fa miresaka ara-tsosialy zany zao raha hoe araka resaka kolotsaina misy fifanoherana kely le izy zany hoe ezana ihany zany ny ezomana ny tena hoe ny mahasina Ambotrimanjaka na Ambotrimanjaka fa misy ary satria etrerety olona avy any Tuliara avy any Komoro avy any ampitan-dranomasina lasa mipetraka eny a de misy manova zavatra be da be zay kanefa moa misy zany miezaka hoe miazana ny maha-Ambotrimanjaka na Ambotrimanjaka zany moa zany tsy isakananao ny fandrosoana fa efa mijanona fotsiny hoe samy manana ny asany manaja fanitsiny fotsiny de samy mety miasa ny Antananarivo manao dokotry sy ny sisa mpamboly mijanona mpamboly ihany a de miezahana fotsiny hoe ahoana ny fomba ampivoarana ny fomba fambolena zany inona ny zavatra hoe tena andrasanareo amin'izao fotoana izao mba ampivoatra kokoa hatrany any tanàna tena hoe le mitazona an'le kolotsaina ve tena vaindon-draharaha koa ve zay sa hoe tokony efa hisy fomba fijery hafa misy kolotsaina n'Ambotrimanjaka tsy maintsy azonina Ambotrimanjaka zany zao taloha rehefa manao zavatra zany izy a de zay hoe zay resaka firaisan-kina sy fankatiavan'izay taloha ianao raha hoe ampiditra rano zany na hoe anamboatra kanalina eny Tambary idiran'ny rano a asa-pokon'olona filazanay tamin'izany taloha de samy manana ny anjara asany hoe ny fokotany tsirairay avy tao anatin'ny commune tao anatin'ny fokotany a tao anatin'ny commune Ambotrimanjaka fokotany 520 de samy manana zay anjara lovany a amin'ny resaka hoe asa-pokon'olona zay taloha fa amin'izao fotoana zao zay ianao raha miantso ianao hoe anjarany fokotany mahitsy firaisana na mahitsy avatra na tsafo iny ambody vanjo miadatatra ny anjaranareo amin'izay raha misy olona mandeha eny a raha tokony hoe 20 ny olona 20 taona miakatra le vatandehilahy ao a 20 na 10 sisany mandeha no zay antony zay zay zany ohatrany hoe misy fahasimbany zay zavatra zay de zay anankiray zay zany tsara tokony hoe zay zany ezahana hoe averina hoe maninona moa zany tsy ho azomitsika sady firaisan-tsainy zany ao firaisampo hitanao tsara hoe tamin'ireny hoe fisakanana ny tambary tsototofany reny fitiavana sy finiavana Ambotrimanjaka reny zany tsara azomina foana reny a nininona fivany toetrandra nininona fandrosoana de zay fa misy koa izy kolotsaina hoe efa tsy tokony ho azomina tsony resaka finonom-poana tamin'ny androny tsy fahalalan'ny tolo hoe heveriny ezoman'ny finoana sy hoe ny asan'ny vahoakana Ambotrimanjaka fa zany hoe kolotsaina hoe mahefatra eny Ambotrimanjaka zany a zany mbola tsara azomina sy tanana foana ohatra hoe tenenina aminao fotsiny zao Joël hoe Ambotrimanjaka zany na misy sakalava-diso na hoe na misy fahafatesana ka mandevina eny amin'ny fasana de manao an'izay fomba ny efatra eny zay izy hoe manao an'izay hoe rakitra pahabe maso zay zao hoe na iza zany tonga eo a de manao rakitra mba mangina manjoa an'le olona trapa manana ny manjoreo zany zany zao de anisany anankiray hoe zany tsy azona ilana sy foanana amin'ny tantarana Ambotrimanjaka mihitsy zany eny are amarina fandarantsika Randriamanalitso Jason ampatsiviny amin'ny be ny tanànan'ny commune Ambotrimanjaka misy afatra tianao ampitaina avy anao amponina Ambotrimanjaka reo anatina fotoana fohy misotranao zela ny zavatra tena tiana ampitaina amin'ny vahoakana Ambotrimanjaka de zao hoe niezaka zany tsika ataon'ny fitantarana ny taranana Ambotrimanjaka atao anatin'izay herintaona sy fito volana ny herintaona sy tapany ny mitondrana zay ny nanatsara ny fitantarana ny commune amin'ny lafiny rehetrarehetra na
fialana sy fanafoanana mihitsy raha azo atao a nesaka kolokolo a tao anatiny sy ny karazany sy ny karazany de hitatsika hoe niezaka koa tsika nanatsara ny toeram-piasana zany hoe ny tanàna nambotra manjaka ny commune zany de niezaka tsika nanao arak'izay ho vita reny lalana reny fivoarany tetezana ny lalana avy eny amahitsy parapatonga any amin'ny ary amin'ny bisany ambotro manjaka niezaka koa tsika zany a nanao a an'reny hébergement des accompagnants ny CSBD reny zay hitantsika tsara hoe nanan'ireny fotodrafitrasa vita tsara reny tsika tamin'ny fiarahany mombonantoka tamin'ireo namatsika tany Adilambato zay hoe ezaka ny commune madio mangarangarana reny keo zany hoe fanaovantsika an'ireny canal reny sy ny kesy mobile sy ny sisa fa mbany afarana zany resaka fitaterana hoe misy fandaminana ny fitaterana io am'izao fotoana zao mba ahafahan'ny olona tsy menimenina tsony a ho amin'ny filaram-be na tsy fisian'ny bisany anaty Antananarivo 67 amin'ny arivo na hoe mifahatarana ty amin'ny maraina fa misy lamy manapetraka mantsoava ataon'ny olona fotsiny zany hoe andao re mba iketsika ny fandaminana na itsika mpanjifa na ny mpitata ary farany de farany moa zany de zay hoe ho atsika ambotro manjaka zany mba araty anositsika aloha azomma ihany aloha mambotro manjaka nambotro manjaka mahazanaky ny fadraifadrany atsika de ny fifangatiavana sy ny firaisakina fa na inona na inona fansoana raha tsy miazana an'izay tsika na izy hitondra ao a tsy afaka androsy mihitsy tsika vahoaka nambotro manjaka de miraro soa atsika rehetra samy io tahin'Andriamanitra tsika de ny tsara indrindra zany de ny firaisakina fifanampiana raha manana hevitra tsara ianao am'izany resaka hoe fampansoana zany a azy amin'ny salasala manatona ny commune ambotro manjaka. Mankasitraka anao Andriamatoa ben'ny tanàna no vahiny teto amin'ny fandarana dinika de manome fotoananao manaraka indray de mankasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.